Efa mbavadina Antananarivo renivohitra ny Andiambalala. Nahitana Andiambalala tany amin'ny 5 kilometatra tsy hatongavany eto Andrenivohitra izany hoe tao anatin'ny commune Ambatofavalo, district Antananarivo Atsimondrano, tany Domdoza ny vokatra fraise sy ny vokabary. Lafin'ny teknika mihitsy ny olana lehibe amin'ny lalam-pandroenana ankehitriny. Tsy mandeha araka ny heverana azy tamin'ny fotoana nandrafetana azy ny zava-nisy ankehitriny hoy ny profesora Raymond Ranjeva. Tokony hamaritra izay tena maro anisa kosa ny HCC ankehitriny hoy ny profesora Honoré Rakotomanana. Taratasy fahazondalana miisa hatrany amin'ny 770 navoakan'ny ATT ho an'ny zotra suburbaine hatramin'ny fiandohan'ity taona 2024 ity. Fanavaozana isa-taona ny 2.7 isanjato amin'ireo raha ny antotanisa avy amin'ny ATT. Miteraka resabe ankehitriny ny momba ny licence provisoire. Ho an'ny sirikosa isika ao anatin'ny fanadihadiana farina atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Kanto sy miavaka ireo rehetra ireo iray mitambatra manome ity sary hosodoko avana ity tsy fahita firy natao tany Damasy renivohitra Siria. Ny ekeny Guiness ho zavita miavaka taona 2024. Ny andindinin'izay avy hatrany. Il est un rituel de beauté pour les cheveux secs que rien ne doit déranger. Garnier crée le shampoing merveilleux ultra doux aux huiles nutritives d'argan et de camélia. Instant merveilleux, mousse généreuse, les cheveux secs se transforment en une merveilleuse matière, brillante, féminine. Nouveau shampoing merveilleux ultra doux. Garnier. Miaraba tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, tonga soa indray. Atao anatin'ny fotoana ifanomezantsika rehefa ora tahaka izao anarahanao ny fampahalalam-baovao lehibe. Araka izany, manasanao mpananjana ary anaraka ity vaovao ity hatramin'ny farany. Makasika ny Andiambalala avy hatrany no anomboantsika izany fampahalalam-baovao izany. Efa fantatra fa eo feo mbavahadin'ny Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ny Andiambalala. Nahitana Andiambalala tany amin'ny 15 kilometatra sidina mahitsy tsy hatongavana eto Andrenivohitra, izany hoe any amin'ny 20 kilometatra manaraka ny lalam-pirenena tao amin'ny commune Ambatofavalo, district an'ny Antananarivo Atsimondrano. Araka izany, tany Domdoza araka izany ireo vokatra fraise sy ny vokabary efa nandrava fambolena maro koa ny valala. Miezaka ny mifehy azy ireo ny mponina any an-toerana araka izay tratrany anaovana izany. Fanadihadiana no arahintsika. Hatramin'ny omaly tamin'ny efatrora samy balala mainandro ara-bakiteny no nataon'ny ankizy sy ny mponina ny Andamambavy teto amin'ny fokontany Ambohimampirivo, commune Ambatofavalo, district Atsimondrano. Iray amin'ireo fokontany sivy lasibatry ny Andiambalala hatramin'ny omaly Ambohimanarivo. Nandrava karazam-bolo maro ireo Andiambalala ireo raha ny fitantaran'ny mponina eny an-toerana. Hatramin'ny androany tsy dia nihetsika firy ireo andian'ireo. Ary tena valala dia valala tokoa, ary be dia be fa tsy mba kely ary feno mihitsy ny tapy-tanety sy ny hazo. Ary ny kesika dia tsy hita mihitsy mivata-kesika, kininina tsy hita mihitsy ny ravi-kininina fa ny lonjotra mihitsy ary ny teny anaty vary moa dia tsy lazaina intsony fa dia lonjotra ambany vary zany fa ahitana azy Moaly Rivo. Ka Moaly Rivo izy zany dia tsy afaka nandeha intsony fa dia nandrika eo aminay eo atao amin'ilay tanàna hoe Andramfotsy andafy andrefana Ambohimanarivo. Nandro ireo valala ireo ary tena tsokotsofohona mihitsy izy io zany fa dia feno mahitsy ny tanety sy ny hazo ary ny teny anaty vary ary ny volo moa no tazanina zany dia ny mangazo sy zava-maitso reny zany dia potika mihitsy na fetsiko ilay valala. Tsy mbola nisy ny hetsika namonoana ireto valala ireto hatramin'ny omalina tongavany. Ny mponina no manao izay ho afany. Ahina mafy hiatraika mivantana amin'ny vokatra fraise izay mampalaza ny faritra iray iny ao amin'ny district Atsimondrano amin'ny fisian'ireo Andiambalala ireo. Eo ny ayahin'ireo tantsaha, efa nisy hatramin'ny 3 hektara no ravan'ny valala ireo fraise izay efa misy ravina sy manomboka mialehibe ankehitriny. Tanimbary maro ihany koa izay misy vary manomboka miteraka no ravan'izy ireo hatramin'ny omaly. Ady gasy no nataon'ny mponina nandroana n'ireo valala saingy tsy nahomby izany. Manao antso avy zay tompoko raha azo atao satria ray zany ny toy satria zay zao mamboly frezy, maitso ny frezy zany anina daholo. Moaly zany mifamonjeny fokon'olona azy fa namotokoa ny fokon'olona fa dia nanao donaka eraky ny talaka eny anaty vary satria aty aminay zao tena akapobe amin'ny vary mbo miteraka mibetsaka
dia nanao donaka eny tambary eny amin'ny sisy talaka daholo zany ny olona teo moaly a dia nanao ny eny amin'ny frezy rehetra eny nasiana donaka daholo nanerana ny tanàna satria zany mba fantatra hoe araka ny tenin'ny tolo taloha hoe mivady donaka hono no mahana azy nefa tsy lasa izy fa dia nandro teto aminay ihany. Tsy vaovao ny fisian'ny Andiambalala, olana isan-taona izy io ary azoana vola avy amin'ny mpamatsy vola isan-taona ihany koa. Ny faritra Atsimo-Nosy, Atsimo-Andrefana ary ny any avarotra ny tena lasibatry ny Andiambalala matetika. Mahalana kosa no ahitana azy ireo akaikina Antananarivo tahaka izao. Na dia nihoatrana Tsirabe sy ny faritra Vakinankaratra ary efa tafiditra tamin'ny faritra Analamanga matetika aza ny fisiana Andiambalala. Tamin'ity indray mandeha ity, maningana kilometatra vitsivitsy dia mety ho tazany ny Tanjombato sy Iavoloha na Andorany fotsy ireto valala ireto. Tsy mihoatra ny 30 hektara moa ny faritra voarakitry ny valala eny Ambatofotsy raha nambaran'ny fanazavan'ny ministera androany andrasana atory ireo Andiambalala ireo ahafahana mandripaka azy. Ifena toerana kosa amin'izao fotoana izao ireo teknisianina manaramaso sy miezaka mifehy izay Andiambalala izay ampy hiatrehana ny valala ny oetimanana na ho an'ny FAO izany na ho an'ny ministeran'ny fambolena. Ireto farany no miara-miasa ka tao anatin'ny enim-bolana efatretsy no voafafin'ny fanafody. Fanampanazavana no Arlea Ratsika. Teo taloha zany ny avion napetraka tary Majunga dia le hélico anankiray zao le tao miandro vazo. Rehefa niporitsaka avy any tafaporisaka avy any miandro vazo le efa le nanidina le génération 2 dia niakatra ty amin'ny faritry ny Vakinankaratra dia nafindra ato Vakinankaratra koa le hélico ray. Zao izy zany mamona ny Vakinankaratra iny faratsiro mianavaratra. Fa misy ihany koa ny équipe terrestre miaraka amin'ny fiara reo dia reo manaraka hoe aiza ny matory ny raha ohatra ka fa manidina izy dia hoe aiza matory izy zao. Ohatra le atao Ambatofotsy efa lasa ny équipe terrestre ny DRDR dia fa hitan zareo hoe ary izy matory dia avela matory eo. Tsy mihetsika tsony eo amin'ny alina fa raha pitso maraina zany tongavana hoe amin'ny 4 amin'ny 5 maraina dia vonoina mora vonoina izy amin'izay na olona mandeha an-tongotra aza dia mahafady azy. Iny vaovao iny koa no ndeha hitodiantsika avy hatrany amin'ny maresaka ara-politika tokony efa hoeritreretina din'izao ny anitsiana sy anajariana ny lalam-panorenana miatra eto Madagasikara. Lafin'ny teknika mihitsy no olana lehibe amin'io lalam-panorenana io satria tsy nandeha araka ny tokony izy sy izay neverana azy tamin'ny fotoana nandrafetana izany ny zava-misy ankehitriny. Araka izany ary fotoana hijerena izany hoy ny profesora Raymond Ranjeva tokony hamaritra izay tena maro anisa ny ACC ankehitriny hoy ny profesora Honoré Rakotomanana kosa. Fanio-kevitra nataony nandritra ny lohambarandasy ny fanaovany tamin'ny mpianatra teny amin'ny UCM na ny Université Catholique de Madagascar Ambohipo io maraina io. André Rarson no mitatitra ny vaovao. Samy mandika araka izay heverana azy avokoa ny lalam-panorenana ny rehetra, eny hatramin'ny mpanao lalàna, fa tsy misy mihevitra sy mandika ny amin'io atao inona moa ny lalam-panorenana. Ny fifandroritana izay tsy mitera-bokatsoa amin'ny andininy vitsivitsy misy ao no mamaky amin'ny maro, antony izay mbola tsy mahavoatendry ny Prime Ministre. Matoa tsy tafavoaka ny fanendrena Prime Ministre dia satria samy variana amin'ny fandrirotra amin'ny heviteny. Na dia tsy mahafa-po izy io lalam-panorenana io, ilaina ny fandiniana amin'izayna tony akingatsaina ary arakaraky ny fahaizana mampalalana ny aona marina ny hipetraha amin'ity raharaha ity. Ny zavatra iainana amin'izao fotoana izao dia tsy mandeha araky ny heverana azy tamin'ny lalam-panorenana sy ny soritana tamin'ny lalam-panorenana dia eo fa samy mandeha miazakazaka manao rebikondro daholo mandika lalam-panorenana fa tsy mieritreritra hoe atao inona moa ty lalam-panorenana ity. Itsakilan'izay tsy tokony hisy ny olana amin'ny fanendrena azy Prime Ministre hoy ny profesera Honoré Rakotomanana. Mazava ny voasoratra ny andinin-dalàna sy ny lalam-panorenana amin'ny fomba hanendrena azy. Tokony hitondra farazavana sy laza mazava amin'ny maro anisa anteny meram-pirenena kosa ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha ny fanamarinana ity pahalalana ity. Manoloana ny toetra raha politika ankehitriny. Raha ohatra tena mandinika an'io nareo dia mijery le lalàna fiainana politika tamin'ny 6 septembre 2019 dia mijery koa lay didim-panjakana fampiarana ny atoko politika io le tamin'ny 7 janoary 2020 dia misy any amin'ny andininy 4 amin'ny lalam-panorenana hoe organisation politique zany dia ataoko amin'ny teny frantsay misy satria zany terme mahomby zany na hoe voambolanao zany dia ao ndray zany 54 dia hoe parti politique et groupe de parti politique
dia any amin'ny tamin'ny 29 janvier 2013 zany dia any misy hoe coalition de parti politique, groupement de parti politique, koa fusion de parti politique. Ka izay zany tokony hoe isy famaritana avy amin'ny fisarana lampandriana. Tahaka ny olo-pirenena rehetra, saika sahiran-tsaina amin'ny aditsanina politika miainga ankehitriny ny ankamaroan'ny tanora. Isan'ny olana ho an'ny tanora ohatra, na dia ireo mandalo pahaizana azy, ny amin'ny dingana tokony atao ho amin'ny fampiarana lalàna misy eto amintsika toy ny lalam-panorenana. Hitako hoe tena ilaina tokoa ilay izy satria tena mikasika an'ilay olana politika sy araka ny lalàna izay misy tao amin'ny firenena amin'izao mampandroso ny débat tokoa ilay izy satria miala amin'ilay lasa tena enrichi kokoa zany ny débat. Problème de fond eto Madagasikara mihitsy ny resaka lalàna, constitution zany hoe ny fampiarana an'izy io tsy tena miatra le izy no le problème ny pouvoir politique tokony anaja anazy mihitsy no manitsakitsaka anazy. Raha ny safotifotsy ny kajikajy maro samihafa tao amin'ny mpanao politika sasany amin'ny fandokana arak'izay mahamety azy ny lalàna velona eto amintsika hatramin'izao dia mbola ho raharaha sarotra amin'ny rehetra ny fampiarana ny lalàna araka ny mafepetra tokony arahina hampirindra fiarahamonina. Mbola hijanona eo amin'izay pejin'ny politika izay hatrany mbola tsy tanteraka indray tamin'ity androany ity ny fihaonana teo amin'ny lehibe Anatoko sy ny filoha Hery Rajaonarimampianina na dia efa nahely fa tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro teo aza izany fihaonana izany. Tsy ireo lehibe Anatoko politika ihany no tokony nihaona tamin'ny filoha fa ireo avy amin'ny vovonana Mapara ihany koa no io takariva io. Saingy tsy totosa avokoa izay fihaonana izay. Ny kajikajy politika sy ny fifampiresahana ary ny fifandresen-dahatra eo amin'ny samy solombavambahoaka no mafotaka indrindra fa ireo solombavambahoaka tsy miankina. André Rarson ihany no mitatitra ny vaovao. Tao aorian'ny ilazan'ny filoham-pirenena fa samy tsy nanara-dalàna na Mapara na PMP tamin'ny fanorana ny anaran'ireo noverin'izy ireo fa miendrika izany toeran'ny prime ministre izany. Ary koa nanamafisany fa tsy tokony hanolotra anarana ireo solombavambahoaka avy amin'ny tsy miankina. Satria mandika ny lalàna zany dia niazakazaka ireo solombavambahoaka tsy miankina reto miditra tamin'ireo antoko politika na tafiditra solombavambahoaka tao amin'ny antenimieram-pirenena. Tsy voaela akory izay sy ny fanambarana mihezinezina fa niditra ireo mpikambana ao amin'ny antoko Patram, Parti des Travailleurs de Madagascar, ireo solombavambahoaka tsy miankina miisa 270. Amin'izao fotoan'izao anefa dia maro tamin'izy ireo no milaza vaovavitaka ka mihevitra ny hiala sahady ao amin'ity antoko Patram ity. Fantatra zany nandritra ny fiaraha-mikandona ataon'ireo solombavambahoaka mivondrona ao amin'ny UDI, Union des députés indépendants, ny tontolo andron'ny androany tetsy amin'ny hotely lehibe iray etsy Andavamamba. Na tsy ary fa natao fitaovana izy ireo fa tsy nisy akory ny fampidinina ambony sy avolenta no lazaina azy ireo tamin'ny fifampiandresen-dahatra hiditra ao anatin'ity antoko Patram ity. Na ino nambara, na ino nalazaina dia tsapa fa mifiovaovana vondrona parlementaire matetika eo amin'ireto solombavambahoaka tsy miankina reto ihany koa no manovaova ny maranisa ao anatin'ny antenimieram-pirenena ankehitriny. Antony iray izay tsy azo lavina fa isan'ny mampitarazika ny fanendrena izay prime ministre. Inona marina ankatsahin'ireto solombavambahoaka tsy miankina reto amin'izany fiovaovana vondrona parlementaire izany. 7 andro katroka androany nanaovana ny fotoam-pitsarana manetriketrika fametrahana tamin'ny toerany filoham-pirenena. Volana katroka omaly ny maha-solombavambahoaka an'ireo 770 eny Tsimbazaza. Anaran'o prime ministre efa mihoatra ny 10 ny reto ao anatin'izany fotoan'izany. Ivoaka rampitso alarobia araky ny famandeha hatramin'ny omaly ihany ve satria ny anaran'ny prime ministre ho teraka aina mba tsy bevoaka sa ahoana. Fanontaniana arahana fanontaniana hatramy matetika no azon'ny mpanao gazety mikary-baovao momba izany. Iny vaovao politika iny koa no itodiantsika amin'ireo maresaka ara-toe-karena tao aorian'ny fiatsiana ady nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina iadina amin'ny fanondranana antsokosoko andramena makany ivelany ny volana febroary lasa teo moa zany tsy mitsaha mitombo ny bolabolan'andramena tratra izay miparitaka manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Ny tsy fampiarana ny lalàna eo anivon'ny fitsarana no nambaran'ny vovonana miaro ny tontolo iainana na ny AVG zany fa antony mbola isiny ity tranga ity. Ny André Rarson no mitatitra ny vaovao. Bolabolana andramena hatramin'ny arivo sy iray alina no tratra rehefa nokasaina ahondrana makany ivelany hatramin'ny andohan'ny taona 2024. Norongatra arak'izany ny fanondranana tsy ara-dalàna nanomboka ny volana janoary farany teo.
Efa manomboka miparitaka manerana ny Madagasikara ihany koa ny fahatrarana azy ireo raha ny salanisa avy eo anivon'ny Alliance Vargasy bolabola 7,900 no tratra tao Manambolosy distrikan'ny Mananara, 7,700 mbola tao Mananara ihany, 7,500 tao Andrantsara distrikan'ny Antalaha, 2,700 tao amin'ny distrikan'ny Morondava, bolabola 100 no tao Makira, 3,000 tao Antalaha ary 5,3 tao Soanieranivongo. Eo ihany koa ireo andramena avy eto Madagasikara tratra tany ivelany toy ny tao Singapour izay nahatratra hatramin'ny 3,000 taonina, 90 taona tao Pemba Mozambika ary 1,700 tao Zanzibar. Ireo fepetra noraisiny ahatrarana ireo andramena na teo anivon'ireo manam-pahefana na teo amin'ny fahatranomasin'ny Madagasikara no nahatrarana ireo andramena ireo. Ny fepetra niraisina dia eo le fanaovana ny ataontsika hoe patrouille an-dranomasina, dia ao koa le famatsinim-bola na zaontsika an'ireny image satelita ahafahana mahita an'ilay sambo lehibe satria ireo ahondran-drareo anaty sambo lehibe zany dia diovina any amin'ny faritra Afrika izay vao alefa any Chine ohatra. Dia misy koa ny fandraisana andraikitry ny manam-pahefana indrindra ny chef de région raha tsy tentsika fa tsy le tany be loatra zao dia naomby tokotra ny rehefa nandray andraikitra ny chef de région sy ny ataontsika hoe ny fokon'olona ny rahan'ny mpitondra fanjakana ny tafika nanao moa zany. Ny tsy fampiarana ny lalàna amin'ireo izay tratra amin'ny fikasana hanondrana andramena tsokosoko kosa no nambarany avy eo anivon'ny vovonana miaro ny tontolo iainana fa antony mbola mampirongatra ny fanondranana tsokosoko. Misy amin'ireo fiantsona no manjavona rehefa eny anivon'ny tribonaly. Tsy hiarany sazy arak'izany ireo mpibaiko tompon'ny bois de rose tsy ara-dalàna. Misy ary efa any ka rehefa lasa any amin'ny tribonaly misy fiantsoana maromaro dia misy fitediavana olona koa fa asa noho tsy fisian'ny fanaraha-maso na fahagoragorana fa mandraky ity ny androany dia mbola tsy miatra le tena lalàna mikasika an'io bois de rose io, le hoe rotoana hatramin'ny maizina sy mandoa avoen'ny azo tratra zany, fa raha io fotsiny no ampiarina zany dia azo aloha zany ny mpanao azy leo tsy mpanara-dalàna zany ary dia mbola mahazo vola ihany koa itsika fa atsika miaro ny harem-pirenentsika. Ao anatin'ny 5 voalohany anjakan'ny kolokolindrindra ny eo anivon'ny tribonaly raha ny fanadidinana ataon'ny Transparency International. Misy arak'izany ny sakana amin'ny tsy fampiarana ny lalàna eo anivon'ity ratsamangakyan'ny fitsarana ity. Io avy izany mandritry ny 5 taona voalohany asan'ny Flo Eratsonarmampianina ho amin'ny lavitrezaka. 3 volana aloha izao lasa tsy mbola misy fiovana loatra ny zavanseho raha ity vaovao ity. Vaovao mahakasika ny politika iverenantsika kely satria vaovao voaray eto am-pilatanana amin'izao ora izao mahakasika ny tatitry ny filan-kevitry ny gouvernemanta androany talata fa 9 aprily taona 2024. Indro ary atolotra anao izay antsepiriany izay eo anivon'ny ministeran'ny filaminana anatiny ferana oray alina sy iray etsy ariary ny sarana fanamboarana ny passeport électronique izay asolo ny passeport biométrique teo aloha. Eo anivon'ny primature lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanazirina tany kosa indray ampidirana ao amin'ny lalàna mifehy ny tetibola na simpantsina ny fanoisana ny lalàna rocade nord-est eto Antananarivo mampifandray ny lalam-pirenena fahafito, faharoa, fahatelo ary fahaefatra izay tokony anomboka amin'ny tapaky ny taona 2024 ny fanamboarana izany. Araka izany ary eo amin'ny lafin'ny fitaterana kosa indray tsy hita-taratra intsony ny fampiarana ny lalàna eo amin'ny lafin'ny fampidinana ny sarandalana ho an'ireo marefo ara-batana toy ny beantitra sy ny mpianatra ary amin'ny alalan'ny fampiasana ny karatra izany. Efa ny olona rehetra no mankasitraka izany fampidinana sarandalana izany raha nambarana teo anivon'ny coopérative fitaterana iray izay nanontanianay ka ampiatra ny lalàna vony izy ireo ny ampiatra ny lalàna fa tsy amin'ny ampahany raha ny ilaina izany. Ny andro rendrena sono mitatitra ny vaovao. Karatra maitso ho an'ireo zokiolona mahery ny 13 sy 3 alina ny voazara teny anivon'ny fokontany hatramin'ny taona 2024. Ankoatra ny fihenam-bidy tokony ho azon'ireo beantitra amin'ny alalan'ireo mpandraharahara toe-karena sasantsasany dia efa nankatoavin'ireo coopérative pitaterina teto an-drenivohitra ihany koa ny fampiarana ny atsasabidy amin'ny sarandalana tokony honerany amin'ireo mpitatitra. Tsy nahatra nefa ny fampiarana izany lalàna mahakasika ny karatra maitso izay napetraky ny ministeran'ny mponina tamin'ny fotoanandrony izany. Ety ary indrendray misy menomenona hoe tsy mandray an'ireny atao anaty taxi be misy manao an'izany. Hitako mihitsiny. Ka misy mandraiky io
hitako amin'ny olona sasa dia tsy mandray ny receveur dia lalonay mipetraka amin'ny mbola misy amin'ireo mpitatitra sendranay anefa no manaiky ny ampidina ny sarandalana ho an'ireo be antitra mampiseho karatra maitso na dia tsy hatramin'ny 10 isan-jato araky ny voafaritry ny lalàna azy zany. Mandray zay ka? Telonjato raha lavitra moa raha kaiky dia 200. Tsasa pré. Tena tapa-dalana ve dia ohatr'izay foana? Raha tapa-dalana zany dia izay ihany no hitondranay anazy. Tsasako ny frais foana. Tsy ny be antitra ihany fa efa misitraka ny fampidinana ny sarandalana ny sarababem-bahoaka amin'ny alalan'ny tapa-dalana raha nambara ny tompon'andraikitra eo anivon'ny kooperativa mpitaterana iray. Reny tapa-dalana ireny oka tsy oka hoe tsy adintsika fa efa fianam-bidy ange zany satria raha ny lalàna izay mipetraka dia tokony sarandalana tokana ihany no miatra eto amin'ny fitateram-bahoaka eto andrenivohitra. Ka mifampiarana an'izay zavatra izay zany dia mazava angamba tsy dia tokony hoe ho anontaniana intsony hoe misitraka ve sa tsy misitraka ilay karamaitso fa raha ny hevitra avy aty aminay amin'ny mampitatitra anay dia zavatra tsotra ihany mba hisian'ny fampitsonjovana amin'ny resaka misehatra hoe fiariana sy fitadiavana dia tokony ho arahana amin'ny etsaka sy andavana ilay lalàna. Lalàna no nametraka ny karamaitso manaiky ny ampiatra izany ireo fiara-pitatitra maherin'ny 300 eo anivon'ity kooperativa ity raha toa ka ampiarina ihany koa ny lalàna mamaritra ny sarandalana tokana. Ny karatra maitso izay manamaivana ny fiainana andavanandron'ireo zokiolona. Tsy ny karamaitso ihany fa efa tsy hita taratra intsony ihany koa ankehitriny ny karatra ho an'ireo mpianatra. Mpamboly ijanona eo amin'izay pejiny sosialy izay trano dia fanorenana trano tsy ara-dalàna ny 9 n'ireo trano miorina ny 67 hektara. Antony nampiroborobo izany ny fahamarotan'ny Saimady ireo tany dia ny 67 hektara ireo tamin'ny olon-tsotra moa izany. Vokatra izay tsy misy afa-tsy toby fiantsonana amin'ny fiara iray tamin'ireo 4 sisa no azo ampiasaina ho 67 hektara varatra Atsinanana. Ho an'ny fikotany 67 hektara varatra andrefana kosa indray dia olon-tsotra no milaza fa tompony amin'izao fotoana izao. Mampiakapio araka izany ny mponina eny an-toerana manoloana izay fitazomana tany izay. Sitraka Ravony Asaona mitatitra ny vaovao. Raha natokana ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra ireo trano naorina teny 67 hektara tany amin'ny taona 70 takon'ireo trano mezinezina ahitana rihana maro ireo foto-drafitrasa ireo amin'izao fotoana izao. Taoriny ny farana ny dedikasy vente location nataon'ny Saimady manomboka mamariparitra ireo olon-tsotra ary nivarotra ny tany ihany koa ny Saimady. Ho an'ny fokotany 67 hektara varatra Atsinanana efa nisy nametraka borne teto amin'ity fako ity roa taona lasa izay. 5 taoriny hetsika nataon'ny mponina nangingina ny raharaha. Amin'izao fotoana izao indray parkina mirefy 500 metatra toradroa ao amin'ny fokotany 67 hektara avaratra andrefana no namidin'ny Saimady tamin'ny olon-tsotra. Million 500 ariary eo ny vidin'ilay tany, io tany parkina io. Ny fampiasan'ny parkina io dia nametrahana natao hoe fikambanana na association. Sim misy tamin'izany. Zany sim zany nanisy niaraka tamponina teo nangataka tamin'ny jirama tamin'ny Saimady hividy an'io terrain io parkina io. Amintsika miteny zao nefany zay mbola fikambanana ihany no tatana an'izy io. Dia any tsy efa tsy nekena le hoe mponina na ny fikambanana hividy azy, ary hividianana ny fikambanana azy tsy hoe anaovana trano fa ampiasaina ho parkina. Parkina ihany zany tazomina parkina. Fa neto zany zao olon-tsotra mividy azy anaovana zavatra hafa, tsy atao parkina fa zavatra hafa no atao. Isan'ireo tanin'ny Saimady ihany koa ny parkina ao amin'ny fokotany avaratra Atsinanana. Efa miasa aty ny mponina toerana raha midin'ny Saimady ihany koa ny tompy fiantsonan'ny fiara ho atoerana. Toerana moa an'ny Saimady dia ny zavatra izay mbola ataon'ny Saimady tsy fantatra mihitsy. Ka raha ohatra ka misy ny eritreritra hoe varotra na ohatran'izany, tsara ihany angambany aloha raha mba mifampidinihana eo amin'ny fokotany mikasika an'izay satria sanatrehan'izany raha hoe tranga tokoa izay dia hosahirana izay mponina eo fokotany 67 varatra Atsinanana. Manoloana an'izany nandray fepetra ny tompon'andraikitra ao amin'ity tompy fiantsona ity. Tompy fiantsona moa izao amin'ny fokotany avaratra Atsinanana ihany. Amoran'ny tompona tomobila rehetra sy ny mponina zahay hoe inona ny fepetrako raisitsika hoe mba hierovana azy hoe efa nisy ny varotra efa mivarotra ny Saimady le parkina
dia mba hoe inona fehipetra zay le fivorina hoe ho ataonay zany amin'izay fotoan'izay fa zahay dia tsy anaiko kosa aloha hoe na ny fokotany na ny tompona tomobila alto zany. Raha nanontaniana mikasika ity raharaha ity ny Seimady dia nilaza fa tsy ao atoerana ny tale jeneraly, tsy nisy tompona andraikitra afaka nandray ihany koa. Raharaha matapadoha ity raharaha ity raha nambara ny mpiasa iray taminay. Fa mbola hijano amin'izay tontolo ny fitaterana izay hatrany dia taratasy fahazoan-dalana hitatitra miisa 750 no nivoaka teo anelanelan'ny volana janoary ka hatramin'ny volana martsa lasa teo ho an'ny zotra suburbaine. Voafetra ny fanomezana ny fahazoan-dalana ho an'ireo zotra mihazo any vato sy vondovorona ary Mertsia tosika. Mikasika ny fanavaozana isan-taona ny taratasy kosa indray, lisansa provisoire no omen'ny ATT ireo fiara fitaterana. Antota taratasy izay mitovy lanja amin'ny lisansa vaovao raha ny fanazavana voaray. Sitraka Rivoniason no mitatitra izay vaovao izay. Taratasy fahazoan-dalana misy hatrany amin'ny 700 no navoaka ny ATT ho an'ny zotra suburbaine hatramin'ny fiandohany ity taona 2024 ity. Fanavaozana isa-taona ny 270 isan-jaton'izy ireo raha ny antotanisa avy amin'ny ATT. Raha toka malalaka ny fanomezana lisansa ho an'ny zotra nasionaly, voafetra kosa izany ho an'ireo zotra suburbaine. Amin'ireo kooperativa voatsokazy ao amin'ny zotra io, mbola miato ny fanomezana lisansa ho an'ireo zotra mihazo any vato, vondovorona sy Mertsia tosika. Hatramin'ny nivoany didim-panjakana tamin'ny volana novambra 7 lisansa provisoire no navoaka ny ATT. Antota taratasy vonjomaika ihany izany raha ny fahafantaran'ireo mpitatitra azy. Mikasika an'ilay lisansa provisoire zany ohatran'ilay manavao an'ilay datin'ilay lisansa izy dia mena provisoire aloha esana. Ohatra zao lany daty ilay lisansa dia ilay tômôbila nefa mba te hiasa dia mahazo provisoire izy mba esana satria iny deux jours ihany dia efa vita ilay tena lisansa e. Dia ohatra mandeha toro indray mandeha izy na indroa dia efa azony amin'izay ny origine. Azo ampiasaina mandavan-taona nefa ny lisansa provisoire raha ny fanazavany ATT. Fomba fiantso ihany izany hoe lisansa provisoire izany fa mitovy lenta tanteraka amin'ny lisansa rehetra io antota taratasy io. En fait le terme hoe provisoire iny dia satria renouvelena ilay izy isa-taona. Dia izay fotsiny mahatonga ny hoe lisansa provisoire fa valable foana iny lisansa iny. Ny renouvellement moa zany ho an'ilay olona hoe lany andro le taratasiny zareo dia manao renouvellement raha ohatra ndraiky hoe tômôbila voahiditra mihitsy dia iny nouvelle demande. Fa mahatonga an'ilay hoe provisoire zany any satria ilay izy movaina isa-taona. Ho an'ireo kooperativa mampitohy Antananarivo sy Moramanga nefa, lisansa permanent no ampiasain'izy ireo. Mampametra-panontaniana arak'izany ny sivana eo amin'ny fanomezana ny lisansa provisoire sy ny lisansa satria mifanakaiky ihany ny fe-potoana nanaovana sonia ireo antota taratasy roa ireo. Ny mahasamihafa azy fotsiny, ny iray lisansa ho an'ny zotra nasionaly ary ny iray kosa lisansa ho an'ny zotra suburbaine. Misy ihany koa ireo polisy na zandary mpisava eny an-dalana no tsy manaiky mora foana ity lisansa provisoire ity araka ny fitaraina samihafa mandeha ankehitriny ihany. Eo amin'ny tontolon'ny informatika kosa indray dia tsy misy mise à jour intsony ny logiciel Windows XP manomboka androany araka ny vaovao avy amin'ny Microsoft na rahantsika omaly. Fantatra ihany koa itsakilan'izay nefa fa fahazoan-dalana na lisansa mila fahazoan-dalana na lisansa ny fampiasana sy ny fampidirana logiciel amin'ny ordinateur. Betsaka ireo mivarotra ireny logiciel piraty ireny ny antsisin-dalana tsy azo antoka avokoa nefa izy ireny raha ny fanazavana. Matetika ireo vao nividy ordinateur no liana amin'ireny logiciel ireny, mety hiteraka vokadratsy aingana ho an'ny solotsaina nefa izy ireny. Zorakotondrina no mitatitra izay vaovao izay. Maniry ohatrany anana ny fivarotana ny logiciel piraty ara-lalana eto andrenivohitra. Misy mpanamboatra izy ireny saingy mpivarotra fotsiny ihany sisy ireo hita ety. Amidy ety avokoa rehefa karazana logiciel toy ny système d'exploitation, ny jeu, ny antivirus sy ny fianarana maro samihafa. Isan'ny be mpanjifa izy ireny tato ato. Ny karazana logiciel tena mandeha zany aty aminay dia langue, dia système, dia resaka comptabilité,
Izay moa mivarotra mipetraka izany dia izay migaranty hoe raha misy tsy mety dia afaka mamerina. Hatrany amin'ny enina na 5 isan'andro any ny mpividy logiciel mividy raha ho an'ity mpivarotra iray ity. Amidy manomboka amin'ny 2 ariary ka hatramin'ny 1 alina ariary ny CD sy ny DVD misy logiciel dia amoron-dalana. Mamelona olona maro ihany koa izy ireny. Lafo vidy kokoa ireo logiciel misy licence amidy any amin'ny tranombarotra izay isan'ny antony ividianan'ireo mpanjifa ny logiciel piraty. Lafo mihitsy moa ny vidin'ireny dia manao zimbazy amin'ny logiciel le fomba mahasamihafa fotsiny zany olona dia nenay zany misy karazan'izay mampiasa hafa tsy original nenay hafa dia tsy orinay fa misy fiantraikany any amin'ny ordinateur nefa mifampidirana ireny logiciel piraty ireny. Mety misy ihany koa ny tsy fahatomombanana eo am-panamboarana azy ireny ka mitarika fahasimbana ho an'ny ordinateur. Fanampanazavana. Ny problème an'le logiciel eny amoron-dalana zany tsisy licence aloha zany logiciel any voalohany indrindra zany hoe logiciel mety efa lany daty zany dia ny logiciel eny raha vao installenao ka tafiditra ao anaty machine dia capté ny système 32 dia mety misimba daholo ny donnéenao rehetrarehetra ary mety hanimba ny système na BIOS na carte mère mihitsy ara zany dia mety maty ny carte mère. Fividianana logiciel zany dia aleo mividy any amin'ny boutique satria ny any amin'ny boutique zany mba assurena kokoa hoe misy licence aloha ny voalohany indrindra dia tsisy virus. Raha tsy ahivina tapitra androany 9 aprily ny fahazon-dalana mampiasa ny Windows XP. Raha ho amin'ny Microsoft manokana efa misy ny système d'exploitation azo asolo azy ireny ary efa nivoaka efa ho herintaona izao. Efa misy ny fiarovana mipetraka mba tsy antikany ireny logiciel ireny saingy mbola hita maro be miparitaka eran-tsena nefa izy ireny ankehitriny. Amin'ny ankapobeny ho amin'ny Microsoft manokana manodidina indray hetsy ariary eo mividy logiciel original iray ankehitriny. Ho ampahafantarana anao ao anatin'ity fanadihadiana ity ny toy ny raharaha fitokonana fanambanana fitokonana ny mpianatra eny Ankatso eo amin'ny lafin'ny rano moa zany nandray ny andraiky ny avy hatrany teo anivon'ny fotodrafitrasa teny Ankatso 2 taorian'ny fitokonana fanairina nataon'ireo mpianatra omaly makasika ny rano fantsona lehibe mirefy 10 metatra ary motera iray vaovao no nanamboarana azy. Vaovany olana tsy hisy intsony araka izany izay fitokonana sy fanambanana fitokonana izay kasain'ireo mpianatra atao rampitso. Gaëtan Andretsilavo no mitatitra ny vaovao. Ny tokony ary nanakana ny lalana miditra ny cité Ankatso 2 ny mpianatra anjato ny teny Ankatso omaly maraina. Efa hatramin'ny volana Novambra no nisy fahatapahany rano tamin'ireo trano miisa 30 eo eo. Raha tsy voavany olana milaza noho ny fanaovana barazy ireo mpianatra rampitso. Zavatra tapaka zany dia zao raha ohatra tsy mandeha zany ny rano androany talata dia rampitso zay dia anao barazy hetsin'iray satria fa nanome karakarazany ultimatum zany zay 24 heures hoe anamboarana an'le izy. Ary le zany raha dinihany tsy 24 heures satria 42 heures mahery satria fa 48 heures mahery satria fa to zany alatsinainy zay fa nanao nisy fifampiresana zany négociation amboary le izy atsanonay mibarazy ka hatramin'izao nefa mbola tsy mandeha misy le rano. Efa antitra avokoa ireo fotodrafitrasa eny amin'ny université n'Antananarivo raha ny filazan'ny tompon'andraikitra. Antony mahatonga ny fahatapahan'ny rano matetika io. Rano fantsina mpitondra ny rano fotsiny dia efa 530 taona mahery zao no nametrahana azy. Terany fotodrafitrasa mahitsiny no efa tena simba dia inezahana soloana ray manontolo ilay compteur satria tena tany mihitsy ny fototry ny olana. Taloha eo zao efa tany amin'ny nanamboarana an'itony cité universitaire Ankatso 2A io mihitsy misy préfabriqué io moa eto akaiky eto moa ny technicien jirama anankiray azonareo ametrahana fanontaniana ihany koa izy fa raha io le efa simba io zao le tena potika tanteraka eo dia efa tany amin'ny 79 tany nanamboarana ny préfabriqué Ankatso 2 io dia tany ho azy zany io dia raha ny zava-misy efa tonga teny atoerana ny tompon'andraikitra sy ny jirama ka nanolo avy hatrany ireo fitaovana tranainy fototry ny fahatapahana ireo. Fitaovana vaovao ary iverina amin'ny laony ny rano eny Ankatso 2 manomboka anio arivo raha ny fanazavana nentiny hatrany. Izy aloha zany zao araky ny mahatranainy azy dia zay no mahatonga an'le izy tsy nampandeha ny rano ka efa panolona zay satria amin'izao fotoana zao zany dia efa mampanantena an'le mpianatra efa tsy maintsy andeha ny rano manao arak'izay tokony ho izy zay. Tsy hisy intsony araka izany ny fahatapahany rano
tapitra hatreto ny fankanarano amin'ny toerana lavitra ary afaka mifantoka amin'ny fianarana ireo mpianatra. Tsy aivina fa tsy eny Ankatso irery ihany no misedra olana amin'izay fahateran'ny fantsona izay fa saika hita manerana ny renivohitra izany. Eo amin'ny lafiny fandriampahalemana kosa indray rehefa tsy reto ato anatin'ny iray volana sy tapany miverina indray ankehitriny ny fanafiana amin'ny Tabedina eto an-drenivohitra Antananarivo sy ny manodidina izany. 7 lahy mirongo basy no indray nanafika teny Ambohidrapeto alina. Nipoaka ny basy tokantrano roa no indray voaroba. Lasan'ireo jiolahy ny vola sy ny entana sarobidy maro. Sorakotondrina no mitatitra ny vaovao. Tokony ho tamin'ny 2 ora maraina teo no nisy eo ny fanafiana. Pobasy maromaro no nanaitra ny iray tanàna ny ororo ireo manodidina. Tena natahotra mihitsy ny aloha zay satria le izy mipoaka be tamin'ny voalohany aloha le izy tsy de mipoaka be ohatra mipoaka tsy de mipoaka be de fandrony koa le izy ohatra tsy de hoe be loatra de ny fanontelo le izy fa nefa ny tena mipoaka be mihitsy le izy de nisy ny antsy vonjeo de nisy ny tsika sifflet de nisy ny hirakoraka be de tsy fantatra hoe aiza le izy kay le izy de zay tahotra fa zay aloha natahotra natahotra daholo aloha zay tena natahotra aloha zay satria zay akaiky kely eto pobasy mo tamin'ny lalana iny za mivezivezy teo le mba nitaty avelany nanapoaka mety teo amin'ny 10 latsaka teo ny pobasy mipoaka. Teo eo amin'ny 7 eo ireo jiolahy no nanafika ity trano ity. Raha ny fitantaran'ny tompotrano ny 4 tamin'izy ireo no niditra tao anaty tamboho fa ny 4 sasany kosa nijanona teny ivelany mitantara ny zavantranga ny tompotrano. Samy mitondra basy daholo reo. De zay moa zany tsy afaka nanao ninina mihitsy satria tonga de niendrika anontany daholo de telefônina 3 lasany any de vola 2 hetsy de firavaka ny vady aman-dranako firavaka izy nanaka izy. Nitahotra any tsy nisy zavatra mipotehana hoe nentiny ankoatran'izay. Tsy nanapotika izy fa ny entana rehetra zany ny saviritaka eran'ny trano zay ny saviritany daholo ny zavany vola. Avy eo andavarangana ireo jiolahy no niakatra nompitsohan'izy ireo tamin'ny bara-painsa ny varavarana avy hatrany de nampiororo sy nanambana basy ireo jiolahy. Ty zay ny tenenin'ny taniko hoe avoa i vola para tsy voaka vola de violeko zanako io. Zay no tenenin'ny taniko tato. Nameko ireo ny entanao eto de zay tsy mila entana fa vola ny ilainay hozy izy tsisy ilanao an'izay entanay. Tsy nisy ny ainana fohy saingy nisy kosa ny naratra. Voatarika ny vodi-basy ilay renim-pianakaviana iray mpanofa-trano ary efa manaraka fitsabony eny amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Vola 2 hetsy ariary sy firavaka sarobidy maro no lasan'ireo mpandroba. Tsy mbola fantatra kosa ny tetibidin'ny entana very tao amin'ilay tokantrano iray no ilay renim-pianakaviana mipetra-drery. Noho ny toerana somary lavitra, fotoana elaela taty aoriana vao tonga teny an-toerana ireo mpitandro filaminana nijery ny zava-misy. Raha ny fitantaran'ireo Ranatrymaso, Basy Kalaknikov sy Basy Poleta no nampiasain'ireo jiolahy nanafika. Nisy ny vodi-bala hita tena toerana ary efa enam-pelatana mpitandro filaminana anaovana fanadihadiana. Vaovao any faritra no anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Misy mivarotra eny an-tsena ao Mahajanga ankehitriny ireo crevette nisy pozina izay efa nalevina teny amin'ny faritry Belobaka ka nilanja 2.5 taona. Olona 5 no efa voasambotra. Fepetra noraisin'ny ministera ny tokony anjifana ny vokatra tsy anjifana ny vokatra atao anatin'ny herinandro. Mitaritra ny vaovao any an-toerana ny mpanao gazety Hervera Manatsoa. Miteraka resabe eto Mahajanga mahakasika an'ilay crevette izay nahitana poizina io crevette io. Fantatra fa na orinasa mpitrandraka akamba aty amin'ny faritra Boeny io crevette izay nahitana poizina io izay nalefa tany ivelany moa reto crevette ireto ka tsy azo hoanina intsony izy ireo ka nalefa naverina aty Mahajanga indray ka nalevina tena ny faritra Belobaka iny. Arak'izay dia nisy ny namokatra an'io crevette efa nalevina io izay milanja 2.5 taona be izao ka naparitaka eny amin'ny tsenan'ny Mahabibo Tsaramaandroso sy ny tsena maromaro eto Mahajanga ireo crevette ireo izay ahitana colure ary ahitana goudron sy sodium ireo crevette efa simba ireto izay efa nalevina moa araka ilay fanazavana teo fa mbola nisy ny vokatra avy hatrany. Olona 5 araka izany no tratekin'ny mpitandro filaminana tamin'ity raharaha ity sy navy ao anivon'ny ministeran'ny regionaly ny Jondro eto Mahajanga ka efa natolotra fankanoavana izy ireo mahakasika n'ity crevette izay naparitaka misy pozina ity. Fambola any Mahajanga hatrany tapitra androany ny feim-potoana nomen'ny Prime Ministre Omer Berzika ireo mpianatra maherin'ny 500 ao amin'ny Université ny Mahajanga hiala amin'ny campus université ho ny fisian'ny fanamboarana. Araka ny fantatra
namoaka fanambarana ny lehibean'ny faritroboeny ny amindrana ireto mpianatra ireto any amin'ny école normale Mahabibo. Hatramin'ny androany ariva tsy mbola nisy ny famindrana entana nataon'ny mpianatra ao amin'ny université any Ambondrona ao. Iny vaovao iny koa no itodiantsika sy iverenantsika atao anatin'ny fampahalalam-baovao eto an-drenivohitra. Anamarihana ny fetin'ny reny vokatra vaovao no karakarain'ny fahitalavitra Cool TV amin'ny alalan'ny fandaharana mamami ho an'ireo renim-pianakaviana rehetra izay andraisan'ny zanaka anjara. Fijoroana vavolombelona sy fampitakafatra ho an'ny renim-pianakaviana ny andron'ny 9 avrily ho avy izao. Ny alatsinainy teo no nisokatra ny fisoratana anarana ary mifarana ny 9 aprily izao. Ety amin'ny Rodig ex Somagel atao amin'ny Cool TV no andraisana ireo andray anjara amin'ny fandaharana. Fanampanazavana no arahintsika. Tsy manao tsenjeritsika amin'io, tsy manao hiritsika ary tsy hanao poésie fa ny zavatra ataontsika amin'io dia zavatra miavaka, zany hoe témoignage zany hoe fijoroana vavolombelona kely ataon'ilay zaza zany na ankizy na tanora na efa lehibe io mahakasika an'ireny hoe inona ny tena mampiavaka tanteraka an'ilay reny, zany hoe amin'ny audition io zany izy no omenay fanontaniana dia mamaly soamatsara izy zany ao anatin'izay inona ny tena mampiavaka an'ireny, misy hafatra tiany hoampitaina amin'ireny ve tean'olotra teny mamy ve izy na ihany koa hoe irarisoan'ilay reny no ny fahatongavany fetin'ireny dia izay rehetrarehetra izay no ataontsika amin'io fandarana mamami fanomezana miavaka tokoa, zany hoe miavaka zany tsy ohatran'ilay mahazatra hoe zavatra azo tsapain-tanana nomenany eny fa tiana hoporofona amin'eny ihany koa fa be dia be ny zavatra tsy azo tsapain-tanana nefa tena vokatry ny fo afaka homenany eny amin'izay. Ho an'ny sirikositsika ao anatin'ity fanadihadiana ity kanto sy miavaka. Ireo rehetra ireo no indray mitambatra manome ity sary hosodoko-goavana sy tsy fahita firy ao anatao tao Damasy ity izay renivohitry Syria. Neken'ny ekipan'ny Guinness ho zava-bita miavaka ho an'ny taona 2012 sy 2000 izay zava-bita izay ary ao vetrany ny fanadihadiana. Mirefy 27 metatra tora-droa ny sary hosodoko amin'ny rindrina goavana indrindra maneran-tany. Ny rindrina iray manontolo no haingon'ity zava-kanto sy fahita firy ity. Endrika miavaka no nomen'ireo artista sirianina nanao izany. Ankoatran'ny hoe fanomezan-danja ny kanto an-tanan-dehibe, fitaovana tsy ampozina no nampiasaina andravahana ity zava-kanto ity. Noravahana ireo fitaovana efa niasa avy any amin'ny fiara, ny bisikileta, ny kojakoja ao an-dakozia, ny fantsona, ny tavoahangy isan-karazany, ny vaky fitaratra. Rehefa zavatra avy nampiasaina amin'ny andavanandro ny mponina dia nampiasaina teto anome endrika kanto ny rindrina noravahana. Syria ady tsy misy fiafarana no ao an-tsaina voalohany. Hatramin'ny taona 2012 olona iray etsy mahery no namony ainy tao anatin'ny 3 taona anisy aditrano izay. Niova ny endriky ny tanàna tao anatin'izay 3 taona izay. Endrika kanto vaovao anefa no nentin'ny artista sirianina maromaro anomezana fanantenana ireo mpandalo. Ny Ken Guinness ho zava-bita miavaka ny taona 2012 sy 2000 izany. Kanto sy miavaka, ireo rehetra ireo no indray mitambatra manome ity sary hosodoko goavana sy tsy dia fahita firy ity natao tao Damasy renivohitry Syria. Dia ny fanadihadiana na rahantsika farany teo iny kosa no entiko mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitraninao tompoko kilasy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.